mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana nefa no era-banantsika tratra ity alakamisy fa 20 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky voalohany tantara voalohany toko 20, tantara voalohany toko 20, andiny 20 sy ny 120 aminaran'i Jesoa. Ary io koa tavita tamin'ny Solomonina zanany, mahiriza sy mahatanjaka mahefa, aza matahotra na mivadi-po fa Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra no mombanao, tsy andao na afoy anao izy, ambara-pahavitanao ny asa rehetra izay hanaovana ny tranon'i Jehovah, ary indrio ny antokon'ny mpisorona sy ny levita hanao ny fanompoana rehetra ao an-tranon'Andriamanitra, ary ao aminao hanampy amin'ny asa samihafa rehetra sy ny olon-kendry izay manolo tena mba havita ny fanompoana rehetra sy ny mpifehy ny vahoaka rehetra akato ny didinao. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hafatra nataon'i Davida tamin'ny Solomonina zanany riavana ity zara mofinaina omeny tompo antsika amin'ny tontolo andro ny alakamisy ity. Hafatra ny amin'ny hanohizan'i Solomonina ny asa izay efa nirian'i Davida hatramin'ny fony fahatanorana, ny hoe hanao tranon'Andriamanitra, hanao ny tempoly, hanorina ny toerana izay hanomezana voninahitran'Andriamanitra. Saingy Andriamanitra moa ny tompo moa nanavatra amin'ny antsy ianao no manao ny trano Davida satria be loatra ny raha nalatsaka ao, ka dia aleo ny zanako ao no manao izany trano izany, ka dia nanangona ny fitaovana rehetra hoentina manao ny trano nataon'i Davida, fa namela kosa ny fanorenana ny trano na ny tempoly ho asan'i Solomonina izy. Amin'ity 20 sy 20 ity dia hafatrafatra farany. Hafatrafatra farany mikasika ny hoe ny toe-tsaina tian'i Davida nanan'ny Solomonina zanany mba ho vita ilay asa. Fantatra Davida tsara fa tsy mora ny fanaovana ny tempoly, ary dia nangoniny avokoa ny zavatra rehetra, nalaminy hatramin'ny hazo, ny fanaka volafotsy, ny volamena, ny zavatra rehetra izay akora fototra anaovana ny trano dia efa nomaniny. Saingy nasehon'i Davida tamin'ny Solomonina zanany fa tsy ny materiel akory ny ahavitana zavatra tahaka izany. Tsy hoe eo am-pelantananao avokoa akory ny zavatra rehetra tia mahatsanga ny zavatra ianao. Mety eo am-pelantananao daholo ny zavatra rehetra, mety eo am-pelantanan'i Solomonina daholo ny zavatra rehetra, mety efa nangoniny Davida daholo ny zavatra rehetra, fa tsy izay no antoka havitany azy. Ary betsaka ny avana ny olona mieritreritra an'izany, ny hoe ny havitan-javatra dia eo daholo ny materiel na ny fitaovana rehetra. Tsy voatery ho izany mihitsy, fitaovana ihany izany. Ny fiheverana fa ny hoe miankina amin'ny zavatra eo am-pelantanana ny fahavitana asa dia tsy ampy. Misy ny olona mieritreritra rehefa manan-kan-javatra manao hoe satria misy ny fitaovana, misy ny vola dia tokony ho vita ilay izy, tsy voatery ho vita fa misy zavatra hafa mihitsy. Ary izay indrindray no atokany hoe maninona raha mijeritsika mety misy firenena manana ny zavatra be dia be, manana volamena, manana volafotsy, manana akora isan-karazany, fa tsy mandroso izy satria tsy mahavita na inona na inona izy. Be dia be ny firenena atao hoe aty Afrika, tahaka antsika, be dia be ny akora ao ambanin'ny tany, be dia be ny hazo, be dia be ny firenena manondrana hazo isan-karazany. Saingy izao tsy dia mahatsanga ny zavatra loatra. Satria nahoana? Satria misy zavatra izay amboniny izany rehetra izany. Amboniny izany rehetra izany, be dia be koa ny olona ny mety hoe manana vola, be dia be ny olona manana, fa tsy mahatsanga ny zavatra. Ny antony dia misy zavatra amboniny izany, ary izay zavatra amboniny izay no nitenenin'i Davida farany amin'ny Solomonina zanany, hoe ny zavatra rehetra tsy vitako dia izay ny nampidiriny tao an-tsain'i Solomonina. Nefa koa malala amin'ny ity 20 sy 20 ity ary dia manome antoka, manome toe-tsaina antsika, eritreritra ny hoe inona ny fitaovana fototra ahavitana zavatra, inona ny fitaovana fototra indrindra
ny fananganan-javatra ho an'Andriamanitra, ny fananganan-javatra ho an'ny tompo, fanoezam-boninahitra ny tompo, na ny fananganantsika koa azy, na ny fanarenantsika zavatra mihitsy koa ary inona ny toe-po. Tsy ny fihazakazahana ny amin'ny lafiny materiela ny voalohany, zay eo fanangon'ny Davida io, fa inona ny tena fanalahidy dia zavatra roa no asehon'ny Solomona eto amin'ny Davida. Ny voalohany indrindra de izao ny fahatahorana sy ny fiankinana amin'Andriamanitra. Andiny ny 20 fa Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitro no momba anao, tsy andao na afoy anao izy. Afaka malala ny toe-tsaina ananana voalohany sy tian'ny tompo ananantsika de izao ny finoana sy ny fahatokiana azy. Manompoka eo amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, manompoka eo amin'ny fiainana ny finoana an'Andriamanitra, eo no amin'ny fitanjavatra. Zava-dehibe ny finoana, zava-dehibe ny finoana eo am-panaovan-javatra, ny finoana an'Andriamanitra io. Tsika rehetra de mahafantatra fa ny finoana zay ananan'ny olona, ny finoana zay ahinotsika zany. Io finoana io de mandrakariva manjary toetra ny croyance zany, ny finoana na système de croyance mihitsy ara, de manjary tonga etika izy, tonga toetra izy. Fa mialohan'ny ahatongavany toetra, tonga fitondratena, tonga moral, ny finoana de manjary tonga toetra, fa mialohan'ny ahatongavany finoana ho toetra de manjary toe-tsaina ny finoana. Ny finoana de manjary tonga toe-tsaitsika ny finoana. Mazava io. Rehefa mino fisian'Andriamanitra ianao, rehefa mino ny famelan-keloka nataon'i Jesosy ianao, de manjary tonga toe-tsaina zay. Ary zay mahatonga ny hoe toe-tsaina kristianina, zay mahatonga ny hoe toe-tsaina mpino, na hoe toe-tsain'ny mpanompo sampy, dia ny zavatra inotsika de manjary mahatonga toe-tsaina ao anatintsika. Ary io toe-tsaina zay ao anatintsika io atao hoe pensée, io toe-tsaina na manjary tonga etika, io toe-tsaina na toe-panana tonga toetra io, de manjary tonga mibaiko eo tsika io, lasa tonga hery manetsika atsika ny toe-tsaitsika. Rehefa miteny zany hoe miova fo ny olona noho ny finoany, de niova le toe-tsaina. Mazava ho azy zany dikany teny hoe metanoe, miova Noe nosy saina. Satria nibebaka, satria nino ny finoana zany ino nahatonga an'ilay metanoe, lay fiovan'le toe-tsaina. Ny finoana zay aletiky Davida tsara to nataon'ny Solomona hoe ny finoanao de manjary toe-tsainao, manjary mahatonga toe-tsaina vaovao ao aminao. Ary io finoana manjary tonga toe-tsaina, manjary tonga pensée tsy maninona, manjary tonga toe-tsaina, de zao manjary manome anao fihetseham-po sy voatra, manjary mahatonga fihetseham-po, manjary mahatonga risim-po. Zany hoe lay saina rehefa miova de manjary firehetam-po. Mazava be mihitsy hitatsika amin'ny tantaran'ny fibebahan'ny Paoly, tantaran'ny fibebahan'ny Petera, tantaran'ny fibebahan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, ny sainy nandray ny filazantsara, takany ny filazantsara, vokatry ny fitsilovan'ny fanan'Andriamanitra, de manjary faharesen-dahatra ompo, manjary finiavana te hanao zavatra, manjary finiavana te hanova zavatra. Zay mahatonga andreny hoe olona misy manaiko maty martiora, manaiko maty martiora ny tanindrazana, martiora ny fivavaha, martiora indrindra ny amin'i Jesosy, satria lay fahatakara lay filazantsara, lay fahazavantsara entin'lay filazantsara de manjary tonga firehetam-po. Ary firehetam-po io manjary tonga asa, manjary tonga asa, tonga action, tonga finiavana, tonga fanovanjavatra. Satria tonga asa lay izy de manjary misy vokatra sy sapahitanana. Izay lalan'izay no tiany Davida ho ao an-tsain'ny Solomona, hoe zao no izy anaka, reo daholo no fitaovana rehetra, fa izao raha tsy ao anatinao ny finoana de mijanona fotsiny eo reo, tsisy vidiny aminao reo. Ary be de be ny olona hametrahany razany, hametrahany ray aman-dreniny, hametrahany zokiny, hametrahany tanindrazany, harena tsy hitanavanavana saingy zao tsisy heviny amin'izany. Ny antony de zao, satria tsy tao aminy le faharesen-dahatra, tsy tao aminy le faharesen-dahatra, tsy nanana finoana izy, tsy natoky ny tenany izy, tsy natoky an'Andriamanitra izy, tsy nandray le fanabeazana araka ny tokony ho izy, de tsy namadika ilay zavatra teo ampelantanany ho lasa
asa de lasa tsisy heviny aminy zavatra rehetra de be deabe ny olo zay be deabe ny olo zay na ny olo zay lasa mivarom-pananana tsy mivarotra lova tsy miraharaha lova tsara napetraky ny ray aman-dreny tsy manisy vidiny ny zavatra napetraky ny ray aman-dreny tsy manisy vidiny ny ataontsika hoe ny sotoavina n'olo fana satria nahoana satria le toetsaina mihitsy ny tsy tao le toetsaina nefa tsy tonga ho azy fa tonga ao anatin'ny fanabeazana ary io nge mahatonga ny Nelson Mandela ny teny manao hoe ny fanabeazana nke tena zava-dehibe raha te hanimba firenena de zao raha te hanimba fiarahamonina de zao aza fanabeazana potehana de resy avy hatrany izy ary ny fanabeazana ny fitaovam-piadiana matanjaka indrindra io Nelson Mandela satria ny fanabeazana ny manjary tonga toetsaina ary ny toetsaina ny mahatonga ny olona hiasa hamokatra hanao zavatra rehefa malala eto ary ina ny afatra ao anao fanabeazana mihitsy eto ampahirezo ny zanakao ampahirezo ny taranaka ampahirezo ny mpiarabelona ampahirezo ino n'Andriamanitra ampahirezo fa rehefa mino n'Andriamanitra izy miova ny toetsaina ary de manjary tonga manao action tonga miasa izy tonga miezaka izy ary dia zany toetsaina zany ry afako nisy andotsika hoe tokony mananatsika amin'ny fanabeazana ampahirezina ny ankizy amin'ny lafin'ny psikôlôjia de ny zaza tsy ampy fampahirezana na ny taranaka tsy ampy fampahirezana de zao tsy mahatsangana na inona na inona ny olona ahitsy lava ny olona be desin-dava ny olona ambanina lava ny ataontsika hoe ny surcorrection hoy nareo miteny frantsay dia mahatonga olona mahatonga olona tsy mahavita mihetsika ray mantsika tsy mba papahery tsy mba papahery tsy maninona ngena manao disoariny ankizy diso azo ahitsy moa zany fa tsy be desin-dava tsy tseron-dava tsy ambanina lava tsy latsaina lava itsika malagasy amin'ny fanabeazana de manao azy zany gaga tsika rehefa aveo manana mahita taranaka ny tsy be desina koa aloha tsy mety fa nalay koa tsika mahita taranaka tsy zatra mandray inisiativa tsy mahaleo tena satria zatra kianina isak zavatra ataony de mahita tenenina ny aminy foana ianao isak zavatra ataony de mahita tenenina ny aminy foana ianao mampirina fandrina izy de tsy mety zao fa manasa vika ka tsy mety zao mivoaka ny tokotany izy ka tsy mety ty miava voninkazo izy ka tsy mety ty mahita tenenina foana fa avelao izy hianatra tsikelikely avelao izy amantatra omeo fahafahana izy omeo lalana izy ampahirezo izy androso nefa malala tsy mora akory ny mahanabe olona tahaka ny nanabeazany Davida ny Solomona de zao ny fahalohany indrindra de ity te zao izy atoky an'Andriamanitra ampahirezo izy hiankina amin'Andriamanitra ary mazava tsara mihitsy hoy Davida eto ny Andriamanitro zany hoe naletiky Davida tao an-tsainy de zao ny Andriamanitro no Andriamanitra ao tsy mitady Andriamanitra hafa ianao fa ny Andriamanitro no Andriamanitra ao zava-dehibe zany afaka malala amin'ny fanabeazana taranaka amin'ny fanabeazaka tsika ny zanatsika mampahiry azy sika afa-tsy ary fa ny Andriamanitritsika zay le fitohizana ny Andriamanitritsika no Andriamanitra ary io Andriamanitritsika io Andriamanitra zay manova toetsaina manome rizi-po ary manjary tonga asa sapahitana ny finoana ry havako de manjary asa ny finoana de manjary rizi-po te hanova zavatra ny finoana mazava ho azy mahavita zava-mahagaga fa ny finoana de misy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra amin'ny finoana fa ny finoana koa de manjary fiezahana fa ny faharoa zay resahantsika amin'ny dimy faika amby roapolo de zao tsy ny finoana ihany nataony Davida ho zava-dehibe hoe eo aminao daholo rehetra eo fa manana finoana mpiazina hiasa ianao fa ny faharoa de zao andiny faika amby roapolo zava-dehibe koa ny fiaraha-miasa amin'ny hafa zava-dehibe ny fanajana ny hafa de ny teny moa Davida eto manao hoe jereo ny levita namanao jereo reo olo-kendry be dehibe manolo tena manao anao jereo ny mpife maro samy hafa ny vahoaka rehetra zao aoka ianao iara-miasa aminy afaka malala lay toetsaina tiany Davida hamaranana ny afatra ho an'ny Solomona zany zao manao hoe jereo ny olona hajao ny olona omeo toerana ny olombelona ray be dehibe ndray ny mahita tanorontsika na mahita olona izay tsy miraharaha ny hafa mihitsy
mihevitra fa mahavita tena, mihevitra fa satria manana zavatra be dehibe ohatra takisy napetraka Davida eto, mety manana volamena, manana zavatra maro isan-karazany fa tsy miraharaha ny hafa de tsy mahatsangana na inona ino, na mety tsy mamiratra araka ny tokony ho izy. Fa hoe Davida manao hoe napetrako daholo ny zavatra rehetra, io ny fitaovana, nampahafantariko anao fa zava-dehibe ny finoana hampahery anao Andriamanitra fa izao tsy miasa rery ianao, tiavy ny olona, hajao ny olona. Rehavako malala am'izao taonjato ianantsika izao dia ndraindray ny famirapiratana hitantsika eo ny fandrosoana izao mahatonga antsika tsy miraharaha ny hafa, manitsakitsaka ny hafa, manambany ny hafa, mihevitra ny tena ho feno, mihevitra ny tena ho tsara, mihevitra ny tena ho hany ka manjary lasa tsy mahita tsara amin'ny hafa mihitsy. Davida eto de miteny amin'izany manao hoe jereo fa makatoa anao ny olona, anaja anao ny olona, anaja ny didinao ny olona, fa meteza mendrika izany, majao ny mpiara-miasa aminao. Refako malala ina ny hevim-panahy ty andinitsy ohatra masina am-piratana antsika ety, zavatra roa lehibe, zany mpino zany rehavako malala, zany kristianina zany rehavako malala de zao olona nataon'Andriamanitra hanova zavatra, hanao zavatra tsara. Zava-dehibe zany izany anakinan'Andriamanitra zavatra izany sika, aoka tsika ho mendrim-pitokisana am'izany fitokisana nataon'Andriamanitra atsika izany. Fonary izao tontolo zao Andriamanitra nimetraka ny olona atao am'izay tena, Genesis 2:5-4, ary Jehova nitondra ny olombelona atao am'izay tena hiasa sy hitandrina ny saha. Rehavako malala itokisan'Andriamanitra nge isika, de nomeny atsika ny talentany, nomeny atsika ny fahazavan-tsaina, nomeny atsika ny harena maro isan-karazany, nomeny atsika ny fotoana, mendrim-pitokisana ve tsika raha miaona ny tompo amin'ny fitsarana amin'ny andro farany tsika ngety mivahiny. Afaka roanjato taona na zato taona de zao io trano ipetrahantsika io tsy tsika tsony nge nipetraka eo, io lalana andehanantsika io tsy ahafantatra antsika tsony, io fiarakodia andehanantsika io nge ho lafa ny taingina azy, io lamasinina andehanantsika ivezivezentsika io fiaramanidina andehanantsika io, reo afaka zato taona ho lafa taona nge io, na afaka 30 zato taona tsisy hitatsika, ho lafa daholo io. Zato taona talohan'izao tsy nahafantatra atsika tsy fantatsika ny olona teo aloha, zato taona aoriana zao tsy fantatritsika koa ny olona, tsy ahafantatra atsika koa ny olona aoriana. Noho zany ararotina fotoana ankehitriny, ararotina anaovana inona moa, ararotina hanompoana an'Andriamanitra, ararotina hitiavana an'Andriamanitra, ararotina anaovana zany zavatra tsara sain'i Jesoa ataontsika izany. Hoy Jesoa raha mitodika tamin'ny mpianatra izy manao hoe nareo ange hanao asa lehibe no zaza, hanao asa lehibe no za. Afako mipino any tsika kristiana rehefa manao zavatra de tiany ny tompo hifehikitra amin'ny finoana, tiany ny tompo hiankina aminy. De zay no tena mampahery aminao ny tontolo andro ty hoe maherezy ianao, mombanao ny Andriamanitra ao, mombanao ny Andriamanitritsika, mombanao Jesoa, tsy manary anao Jesoa fa sahianao miasa, sahianao mifikitra amin'ny finoana de mivato hitsaina satria miandro vokatra avy aminao Andriamanitra. Zay nge dikan'le teny ao amin'ny talenta, fanaovana momba ny talenta amin'ny fanajara-masina anakiny Maty hoe rehefa tonga teo am'ilay mpitsara, tonga teo am'le tompony vokatra lay mpanompo de niteny manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira ny fifalian'ny tompony, miandro vokana amitsika ke Andriamanitra. Tsy nomen'Andriamanitra atsika eto daholo ny fitahinany rivotra madio, ny asa tsara, ny talenta, ny karama mety, tsy hoe nomen'Andriamanitra atsika fotsiny zany de ilibatsika am'ty fiainany ty, ifaliany zay mazava ho azy, fa izao miandro vokatra Andriamanitra. Nataonao inona daholo reny zavatra men'Andriamanitra anao reny, nataonao inona? Tsy maintsy anontany an'izany Andriamanitra hoe nataonao aiza le tany mekameko anao, nataonao aiza le fotoana nomeko anao, sy ny sisa rehetra. Noho zany beazo ny ankizy, ny taranaka, mifana be tsika rehavako malala. Fa ny sitrapon'i Jesoa de zao isika mifikitra amin'ny finoana, de isika manaiky ho fahazavan'izao tontolo zao, isika manaiky ho fitaovana eo am-pelantanan'i Jesoa, manohitra ny fantrahana, ny olana, ny olam-piarahamonina. Fa ny faharoa zay hevim-panahy tenen'ny tompo itokanana atsika, tsy hoe nataon'Andriamanitra hanao zavatra tsara sy hifikitra amin'ny finoana ihany isika, fa tao amin'ny tompo isika rehavako malala hifanaja, tao amin'ny tompo zany kristianina zany mifanaja zany, mifanondrotra zany,
mifanampy zany, miara-mibanjana, tanjona imbonana zany, tsy tanjona imbonana ifandravanana ifampitehana fa tanjona imbonana hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, tanjona imbonana hatsara ny fiarahamonina, tanjona imbonana hatsara ny finoana an'Andriamanitra. Zandrinatsika zao moa miala amin'ny finoana ny olona, mientaka amin'ny finoana ny olona, mientaka amin'ny fivavahana ny olona, ary iza moa no mampentaka zany vavahana zany zao tontolo zao ny asany ratsy, satria fahata fa rehefa miala ny finoana de ny olona tsisy finoana azo avilivily am'izay tiana anaovana azy, rehefa tsisy finoana ny olona de tsisy toe-tsaina koa ho maharitra, fa manjary mora atao A tsy mora atao A ro tsy mateza ny finiavana zavatra tsara. Afaka malala ny tompony amenao fahazavan-tsaina ary hitarika anao amin'ity tontolo andro ty manao hoe Andriamanitra momba anao, de meteza miara-miasa amin'ny namana, meteza hiara-miasa amin'ny hafa, ekeo ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa, ekeo ny fiara-miasa amin'ny hafa eo ambany fahasoavan'i Jesosy. Farakisika tombo am'izao anao zay noho ny amin'ny soratra masina izay manova ny toe-tsaina hiala amin'ny fiheveran-teny ho tsara samy rery. Indrindra mampianatra anay fa na inona eo am-pelantananay, na inona eo aminay, raha tsy ny toe-tsainay, raha tsy ny finiavanay, raha tsy ny fanekena hiara-miasa mihoatra noho zany, raha tsy ny fanekena hiankina aminao Andriamanitra, tsy mahefa na inona zay. Efa nomenao anay ny zavatra rehetra Tompo izay ilainay mahasambatra anay, de omeo anay koa ny toe-po sy ny risy-po ampiasa zany amin'ny fahendrena, amin'ny fahazavan-tsaina. Tahiri Jesosy ny tontolo andronay anio ny tontolo andro iarahanay aminao mandrakariva, mitondra ny enta-mavesatray eo am-pototry ny hazo fijalianao zay Jesosy, ary dia omeo fifaliana sy fanantenana, manampianay amin'ny asanay, jereo ny ray aman-dreny amin'ny fanolokoloana ny taranaka, ataovy manana fahalemem-panahy sy fitiavana, ataovy manana faharetana amin'ny fanabeazana, jereo ny tanindrazanay, hitanao ny olana sedraina amin'ny fanabeazana, de manampiry anay ianao, ovay ny toe-tsainay, vonona izahay ny anompo, vonona izahay ny anao ny tsara mandrakariva, fa manampi anay Jesosy, fa tsy mahay manao na inona izahay raha misaraka aminao, de sasao amin'ny rano izay adio mba ho tsapan'izay rehetra mifanerasera aminao aminay fa manana anao zahay. Da io tontolo andronay, tontolo andro feno fifaliana sy fahombiazana. Saotra Jesosy. Amen.